faly miarabantsika rehetra indray tonga soa tamin'ny fandarana igok mariana fa samy nandalo nydingana fanaovana mofomamy to choco ireo mpifaninana ireo ny brigade A izay notarian'ny Yoly arahiny Sam sy Eric ary ny brigade B izay nentiny Kevin, Ali ary Tiurtine. Rehefa samy nahavita kosa ary ny rontonto izany hoe ilay gâteau tout chocolat dia hiditra amin'ny fanandramana amin'izay ireo jury. Kandiaro rahantsika ny hevitr'ireo mpitsara manoloana ny asa tanan'ny brigade A. Respectez-nareo tsara les thèmes aloha, henoko tsara le hoe chocolat, chocolat. Enfin, le seul truc qui manquait c'est quand on dit chocolat, on dit un peu amertume. Dia tsy hitako mihitsy zavatra zay fa mamy be hatramin'ny farany le zavatra henoko. Nenà resaka visuel nenà no tena nijerevako izany tamin'ity dia hitantsika iny hoe inona ny olana tamin'ilay visuel fa manaraka ngamba manarina. Le gâteau anareo zao lasa somary saiky izy nefa raha ohatra ka naitsaka nature dia maheloa kokoa izy. Niezaka nanala stress foana dia bon tafiditra ihany tamin'iny hoe na dia nisy problème ary zay tamin'ilay hanina teo iny tsy nataona kivy voalohany indrindra aloha somary enjakenjana kely nijeren'ny asanay satria voalohany indrindra tsy araky ny zavatra nieritreretina ny zavatra nisy fa niezahana fitaina moa satria izay no zavatra atao eto dia tsy mahazo kivikivy fa tsy maintsy miezaka mamita ny zavatra nangatahana dia saorana ny ekipa aloha zany fa navita ny ihany izay na dia nisy normaly kely ihany arany fa tsy manino. Rehefa samy naneho ny heviny izy ireo momba ny mofomamy izay notanterahany brigade A dia andeha ho amin'ny mpandalovana manoloana an'izy ireo indray ny anjaran'ny brigade B. Somary saika izy lasa compacte be lasa tsy tena nefa hitako ina ampiasa eo monter en neige nareo izy izay mety sokoviana izy nefa izy saika teo amin'ny travail ve diso na teo amin'ny température diso. Les promesses, les poivres, j'en attendais beaucoup. Vous avez dit poivre et vraiment les poivres. Enfin, sinon pour le culot de présenter un gâteau sans farine, sans sucre et de nous dire poivre. Félicitations Benaro. Nafinaritra kely anahy ilay izy mahafatifaty anahy zany fa ny teo amin'ilay poivre koa zany no satria za zany tena tia be an'io zavatra mifangaroaro be io dia tena tsy naheno an'ilay izy zay fa no teneniko tamin'ny namako tato hoe tena le poivre ny andrazako le poivre ny andrazako dia tena tsy naheno an'ilay poivre. Mitady citron fa tsy nisy dia hoe alors anga poivre fa nahita poivre tetsy amin'ny étagère tetsy dia poivre koa mankony somary ohatrany hoe mi-excité papille kely rehefa mihinana an'ilay savoureux be an'ilay chocolat. Fampizara zany zay dia ny hevitra maro matakadavitra dia izay no tonga alisany lamina. Rehefa natambatra ny fahaiza-miasan'ireo mpifaninana ka ireto avy no tafiakatra amin'ny dingana manaraka. Vita ny fandiniana ambony ambany ireo zavatra rehetra nataonareo. Tonga amin'ilay fotoana kosa tsika ilazana aminareo amin'izay hoe iza no tafiakatra amin'ny dingana manaraka izany hoe ny dingana atsasadalana iza kosa no uraraka. Tsy ho lava resaka intsony fa dia efa mitaintaina daholo tsika rehetra mijery masonareo fa i chef taina angamba no hanokatra ny fitenenana. Ny ankizy mbola noho ny lalao hiaraka aminay dia faly miantso an'ny Tiurtine. Manaraka antsory dia ao i Kevin. Tafiakatra dia Yoly. Ny ankizy farany noho ny lalao ato anatin'ny kokony 2022 dia Eric. Araka ilay lazaina tamin'ny voalohany hoe adonomba lampianakavy izy ity zay resy tsy ankoraina ny mandresy tsy hobiana fa efa nanao hitanay nisy ezaka be tao anatiny fa arak'izay tenenina izay nisy zavatra kely tsy ho teneninay ilay izy nampiavaka kely anazy tao anatiny izy zay teo hoe sarotra be tena sarotra fandidiana raha ohatra izy ka tany amin'ny hôpitaly matetika hoe izy fanomezana noty
fa falimiarabanareo foana. Tapitra hatreo ny dingana ampahefadalana miona indray isika amin'ny dingana manaraka tsy inona koa izany fa ny demi-finale na ny dingana manasadalana. Etona dia makasitraka ny mpanohana officiel na ny boisson officiel antsika ny koka moa zany dia ny Caprice. Ao ihany koa ny sponsor ny Top, ny Topin Express, ny Margarine Anna, ny beurre Montfleury. Tsy adino ireo mpanohana sy mpiara-miasa rehetra ao ny Kimono Resort, ny CEM, ny CEM Market ary indrindra ny Canderan izay mampiatrano sy manohana antsika ihany koa. Zay fa dia mandra-piona indray.